mitondra ny fahitany ilay raharaha voasaringotra n'ilay mpandraraha iray raha matoa Claudine Razay Mamonjy ny mpanao politika avy eo anivon'ny Mapara raha matoa Christine Razana Mahasoa raha fanazavana izay nentin'ity mpanao politika ity moa zany dia tsy tokony hijanona eo amin'ity mpandraraha ity ihany ny fampiarana ny lalàna toy izao manaraka izao ny fanehoan-keviny. Manoana nisy ny fanadihadiana tao amin'ny mpandraraha Claudine Razay Mamonjy et Christine Razana Mahasoa nambarany ity mpanao politika avy amin'ny Mapara ity fa antoka amin'ny fametrahana fanjakana tan-dalàna izany. Za manokana fa tsy mitondra teny izaniza koa fa raha olona tena hoe andala ny fahaiza-mitantana bonne gouvernance sy ny tany tan-dalàna sy ny ady amin'ny kolikoly lutte contre la corruption dia heveritro amiko fa raha ny légitime loatra ny fisamborana an'iny voilà zay no hevitro fa ingany kambatena ho izy fa tsy sarisary zavatra. Raha ny fahazavana no entiny Bianco Sampanantananarivo Omaly dia fanotokotinana vola amina miliara no hitazonana ny Claudine Razay Mamonjy izay mpandrarano sady mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny Repoblika.